fianakaviam-ben'ny fiangonana eto Ambohidately ny fitandrena eto Ambohidately tratra dia faraparan'ny taona 24 ity izay hanamarintsika manokana ny fetin'ny taranaka nefa hanamarintsika manokana ihany koa ny soran'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny tsangam-bato fa telopolo amby taona. Tamin'ny taona 324 isika no nankalaza nanomboka ny fankalazana ny faha-15 amby taona ny fiangonana. Ny foto-kevitsika amin'ny hoe fetin'ny taranaka dia arak'izay eo amin'ny soratra masina mihitsy no hoe fahatanterahany tenin'ny tompo manao hoe teny soratra masina hoe ndreto izay Andriamanitra miaraka amin'ireo zaza izay nomenao anay, miaraka ny taranaka nomenao anay dia miara misaotra anao zahay noho ny fitovidiananao ny taranaka velona hatramin'ny mandalo ny fizaham-toetra maro isan-karazany dia tonga misaotra an'Andriamanitra. Izay ilay foto-kevitry ilay hoe fetin'ny taranaka. Reto sotoavina telo reto no mba ataontsika hoe tena voizina ny fifankatiavana na inona tsy misy zavatra hoe tsisy kianatra, tsy misy zavatra hoe na olona io tsy misy olona anjery zany eo anatin'ny fifandraisana fa ny fifankatiavana, ny fifamelana, ny fifandraisana, fanao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra dia zay ny voalohany. Fa ny faharoa ny voizitsika amin'io dia ny sotoavin'ny finoana hoe matoa zavatra matoa vita zavatra isan'ny zavatra ataontsika hoe lehibe sanatria tsy reherehantsika fa isorantsika n'Andriamanitra dia tao ny ataontsika hoe ny fanetretena dia mandritry ny fotoana eo dia fisansotoavina voizitsika ny fifankatiavana ny fanetretena ary ny lehibe dia ny fifaliana amin'izay fankasitrahana olona be lehibe izay nandray anjara kristiany isan-batan'olona isan-tokantrano tsy misy eto Ambohidately na ray ary afaka miteny hoe tsy mba nandray anjara tamin'io zay. Noho izany dia fotoam-pifaliana antsika mianakavy ao anatin'ny fanetretena sy ny fifankatiavana no tanterahantsika amin'ny andro. Misy moa etsy Ambanetsy farany etsy Ambanetsy isy vato lehibe anankiray sahabo any amin'ny 2 metatra sasany any hoany ny avo dia misy ataontsika hoe vato namelakafatra izy io satria tsika tsy mitokana ny trano amin'ny endrika hoe misy ruban tapahana intsony fa efa vita amin'ny vobe izy iny amin'ny vobe misoratra amin'ny vobe ny trano satria ny patrimoine any F-Jekema. Fa etsy Ambanetsy kosa misy amin'io andro alahady io dia isy vato lehibe anankiray izay rakitra afatra apetrakintsika ho an'ny taranaka amin'ny 100 taona ho avy. Ny 50 taona mihoatra rehetra atao anatin'ny fiangonana dia nafatra hoe ho anareo zanaka andimby satria tsika reto dia azo antoka ny akamarony fa tsy ahakalaza ny tsy ahatratra intsony ny tseobily fa 200 taona afaka 50 taona zany raha miampy 50 ny taonantsika 50 taona ireo dia efa dada bebe 100 taona vitsy ny ahatratra n'izany. Noho izany dia tsika hanafatra ny taranaka aoriana ametraka soratra amina takela amina vato lehibe anankiray hitanareo sary fampanaovana azy hoe inona ny afatra ampitaina amin'izy ireo, inona ny sotoavina iangaviantsika napetrakintsika ho arovany dia amin'io andro io zany mba isaky ny miakatra eto Ambohidately izy dia ahita ny soratra io ny olona manao hoe zao ny sotoavina voizina eto Ambohidately atao anatin'ny 100 taona dia izay le vato namelakafatra. Dia manasa ny olona rehetra ny zanaky ny fiangonana itsika fiangonana moa indrindra ho tonga amin'io andro io ao anatin'ny fifaliana. Raha sotritra.